ao anatin'izay tontolon'ny fanabeazana izay hatrano dia nivoaka indrindra ny efatra ny sekoly androany ny mpianatra tetsy anivon'ny sekoly tsy miankana avy ny chocolat etsy Andranomibevava ny misy ny sekoly nanao hetsika maro ny sekoly entina manabe ireo mpianatra mba hikajy kokoa ny tontolo iainana araka izao fanazavana izao. Izahay amin'ny sekoly vanisy chocolat moa zany androany dia nanao an'ity za carnaval isa taona moa fa taonay le mpanonay le izy fa tamin'ity taona ity zay dia miova kely ny temanay miala kely tamin'ny resaka hoe personnalité zany fa miditra tamin'ny resaka protection de l'environnement satria miditra anatin'ny nouveau programme français le izy resaka développement durable fampitrona ohatra zany le izy dia nanao ny kilalao iny ankizy mba ahafahan'ilay ankizy zany mahatsapa tsara le hoe sarobidin'le tontolo iainana dia nasehondreo moa zany le izy midi miakanjo zareo ary zareo dia tena tsapa fa azon'le izy hoe ilaina zany zareo manaja le tontolo iainana kolokolo le tontolo iainana satria zareo zany no olona lehibe aoriana kely eo karaha zao izy dia efa tsy mikolokolo dia tsy hanana tontolo iainana tsara sy mahafinaritra zany.